Nitaky ny fampiarana ny fanamarinana ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena farany teo ry zareo avy eo anivon'ny CRN na ny komity ny fampiavana pirenena araka izany miahiahy izy ireo amin'izay voka-pifidianana nivoaka iny. Nanao antsoava amin'ny tompona andraikitra mahefa amin'ny anatanterahana ny fampitana voka-pifidianana tonga teny anivon'ny senita sy ireo bileta tokana teny anivon'ny birao fandatsam-bato ny Général Ferdinand Razakarimanana avy amin'ny komity fampiavana-pirenena na ny CRN. Io no faneho-kevitra io no iraisany amin'ireo mpikambana hafa eo anivon'ny CRN raha ny fantatra tamin'ny valan-dresaka mampampalala vaovao androany teto Mazoarivo. Io no vahaolana hitan'izy ireo fa tokony rosoana mba tsy hisian'ny krizy aorian'ny fifidianana izay ahiny izy ireo fatratra. Moka ny valim-pifidianana Vohitsimaikamarina ny senita androany nefa misy zavatra mampiahiahy ary indrindra misy zavatra ataon'ny komity fampiavana-pirenena izay mandinika fa maro firenena izay hanao fifidianana ohatra andraisika ohatra ny any Egypte, any Libye, any Tunisie izay tsy nampilamina mihitsiny ny raharaha-pirenena ary raha enoana ny feo ety sy roa dia toa tsy mifanaraka mihitsy na valim-pifidianana avoakan'ny senita na ny valim-pifidianana hitan'ny kandida hafa na nivoakany amin'ny international na ny amin'ny LCI sy ny namana izy dia toa tsy mifanaraka ary tsy mitovy mihitsiny. Anay zany izahay noho ny komity mampiavana ny firenena malagasy mampiavana zany malagasy amin'ny samy malagasy amin'ny sotoavo na amin'ny fahendrena sy ny sisa sy ny sisa ary indrindra mba tsy hiverena ny korotana izay tsy hisian'ny filaminana sy fampandrosoana tena firenena dia mitaky izay ny fahamarinana satria ao anatin'ny zon'ny olom-pirenena ny mahalala n'izay fahamarinana izay raha ohatra hoa ilaina na herintaona izy ny ahafahana mijery hoe taoninona marina ny bulletin tao amin'ny bureau de vote tsara avy. Nambaran'ny Général Ferdinand Razakarimanana fa azo atao tsara ny miandry ny fanatanterahana izany fampitahan'izany alohan'ny hamoahana voka-pifidianana raikitra. Ho azy azo tanterahana pahibe maso ary eo anatrehany solitena ny herivelona eto amin'ny firenena ireo androm-panjakana ny isan-tsokajiny ny FFKM sy ny CRN ny fanatanterahana izany fampitahana ny isam-bato izany.